totosa teny amin'ny CCI vato io tolakandro io ny fiaonana teo amin'ny filoha teo aloha efatra amrala ny filoha ampirenena ankehitriny ary ny avy eo anivon'ny FFKM izay mpitarika ny ezaka fampihavanam-pirenena taorian'ny fiaonana ary dia nisy ny fanambarana na ahafahana nanao tatitra izay fanapahan-kevitra ny vohitra tao anatin'ity fiaonana ity. Mandritra ny volana febroary no anangoninareo sosikevitra mifandraika amin'ny fampihavanam-pirenena avy any amin'ny faritra. Mialohan'ny faran'ny volana martsa kosa no handorana ny fehi-kevitra voangana taorian'izay any amin'ny fiadidian'ny repoblika izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanatontosana ny ezaka fampihavanana. Isan'ny navoatra ny pastora Rasendrasina Lala filohan'ny FFKM izany fanambarana izany ho fehin'ny fiaonana teo amin'ireo ho filoha teo aloha miisa efatra sy ny filoha ankehitriny izay nitototsaina tetsy amin'ny CCI Etsivato. Fiaonana izay natao teo ambany fehin'ny FFKM mazava ho azy. Efa nilaza tokoa ny FFKM fa hivelatra amin'ny hery velona maro samihafa avy any amin'ny faritra ny fiaonana mifandraika amin'ny fampihavanam-pirenena. Ny antson'ny fitondram-panjakana maefa ihany koa ny FFKM mba atao vaindohan-draharaha ny sehatra ara-tsosialy. Ao anatin'ny ezaka fampihavanam-pirenena trany dia fantatra izao fa mbola hisy fivoriana rapitso eo amin'ireo mpandray anjara voakasika izany.